tsy ekeny PAT ny fampiarana ilay drafim-pandaminana ny arahan'izy ireo nanao sonio mahaly tolakandro mitoy ny fitokonana ny maraina teo satria tsy misy fiovana ny fangatahana nataon'izy ireo tamin'ny fivoahany tondro zotra teo aloha zany ohatra ny saika tsisy varana zany ny fanontaniana hevitra taminay nefa satria io zavatra fa vita sonia tany ka rehefa niona zay tamin'ireo solotena-panjakana reo mifampiresaka mifandinika tao dia ampafantarinay anareo ampafantarinay antsika jiaby fa mola ny zavatra tao anatin'io drafim-pandaminana tany taloha ihany ny tao anatiny ka tianay mampafantatra atsika fa tsy mbola mety aminay io zavatra io tsy mbola namaha ny olana misy aminay ka noho izany mbola mitoy ny fitokonana zay ataonay isan'ny nanao soniana ilay drafim-pandaminana ho famahana olana teny amin'ny efitrany fivoriana teny amin'ny bloc administratif omaly ny solotenan'izy ireo teto anefa dia nanambara ireto farana fa tsy mahasolo-tena azy ireo ilay nanao sonia satria tsy nisy akory ny fifampiarana sy ny fifampidiniana zahay ny nanao sonia fa olona anankiray izay nilaza fa solotena be te nefa tsy nisy akorina dia indray monja ny fionana nataony taminay na fandiniana fa tsy zahay no nanao an'ny sonia iny zay tsy fantatra anay ny antony nahatonga izy nandeha nanao sonia angamba misy tombotsoa ho anazy manokana nahatonga izy nanao sonia fa tsy nisy tompoko ny fifampidiniana avy taminay tsy anaiky mihitsy araka izany ireto mpandraharano université ireto raha tsy voavaha ny olana ary namafisin'izy ireo hatrany fa tsy misy mandeha aloha ny raha tsy misy ny marimaritra iraisana zahay dia mbola mitoy mitolona satria araka ny lalàna zay mameny asa-panjakana 2013 ba 011 andiny faraka amby folo manambara fa hoe fitokonana zay tompo-piasa dia miaro ny tombotsoany fa tsy hoe androbaka amin'ny firenena fa tombotsoany piasa no iarovana iombonana ka zay no mahatonga zay zany mbola mitoy ny tokona mitolona lavin'izy ireo ihany koa ny filazana fa tsy mpiasa-panjakana ny PAT diso velively zany mijoro eto ny tenanay za mitenisa miteny aminareo fa mpiasa-panjakana ny tenanay ary mpiasa-panjakana mandrakizay ka ny tanora dia mandray andraikitra eto amin'ny firenena indrindra fa ato anatin'ny anivon'ny université Mahajanga dia lazaina fa tanora tsy mandray andraikitra lazaina fa hoe tanora mbola voaeritrerony ka diso ny filazan'ireo solotena-panjakana fa tsy zahay hoe zahay tsy mpiasa-panjakana etsy andanin'izay dia manaiky an'io drafitra napetraky ny fitondram-panjakana io ireo mpianatra tsy nanao fitokonana lekena ny zavatra io ary ireo namanay mpianatra mitokona ihany koa miteny izy ireo fa nanaiky an'iny feuille kanefa iaraha malala ny zava-nisy tao maly satria raha mijery antsika ao anatin'ny feuille ao anatin'ny alinéa 25 dia ahitantsika fa fanajana ny fandriam-pahalemana tena zava-dehibe ao anatin'ny feuille nefa zany zavatra zany mbola tsy mipetraka Madagasikara